Fanao isan'ny taona eto amin'ny kolejy katolika Masinda Josefa Antsirabe ny fifampizarana sy valandresaka ataon'ny ray aman-dren'ny mpianatra hanatsarana ny fanabeazana na ny école des parents. No tanterahina teto amin'ny katedraly Notre-Dame de la Salette Antsirabe izany ny sabotsy teo ho amin'ity taom-pianarana ity. Miantoka ny fanabeazana sy ny hoavin'ny mpianatra ny fiaraha-miasa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ary indrindra ny tantsoroka omen'ny mpanabe eto amin'ny sekoly. Zava-dehibe arak'izany nandraisana ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia ny hoe inona no fanambinao ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanakao manoloana ny vanim-potoana ankehitriny. Manoloana ny toetrandro ankehitriny izay efa manomboka mihasarotra ny fitaizana ny zanaka dia mifampizara. Misy foana ny intervenant alainy comité scolaire mba handrindra an'izany école des parents izany. Zava-dehibe satria ny hoavin'ny zanakao mba haolombanona azy. Sanatria ny vava ladritry ny lela tsy hoe mampianatra ny ray aman-dreny hitaizany zanany fa izy izay lazaina hoe tantsoroka omeny sekoly mba ho fitaizana sy ho fanabeazana ary ho fanatsarana ny fitaizana ny zanaka. Raha tamin'ny taon-dasa dia nivekan'ny diosezana Antsirabe Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina no nifampizara sy nitondra ny valandresaka tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra teto amin'ny kolejy Masinda Josefa Antsirabe. Nahitambokany izany satria nitombo ny tahapahafampanadinana teo amin'ny kilasy rehetra indrindra tamin'ny fanadinam-panjakana samihafa. Tsy aivina fa ankalazaina isaky ny 7 Marsa ny andro Masinda Josefa mpiaro ny sekoly.